Nilaza Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny arivony mamy fahavery enina amby sivifolo sy roanjato tapitrisa dolara isan-taona noho ny fanondranana volamena antsokosoko. Nampiakapeo ny Solombavam-bahoaka Antoine Radjerson fa volabe enina amby sivifolo sy roanjato tapitrisa isan-taona no very vokatry ny fanondranana antsokosoko volamena. Raha izany volavery izany hoy ny fanambarana izay nambarany Solombavam-bahoaka dia mahavita lalana 900 kilometatra, dispensera 400, efitra fianarana 3,000. Dimy amby efapolo taona mahery ny volamena avy aty Madagasikara lasa any Dubai, lasa any Suisse, lasa any Hong Kong, lasa any Chine sy ny firenena hafa izay tsy fantatry ny fanjakana hoy ny fanambarana ity Solombavam-bahoaka ity. Koa rariny raha anaovana fijerena aingana io sehatra io ka tsy avela amin'izao ireo mpanao kolokolo tsy tia tanindrazana fa tsy ny mpitrandraka madinika ihany no enjehina eto hoy ny hafatra izay nambarany Solombavam-bahoaka ny arivony mamy Andriamatoa Antoine Radjerson. Manoloana ny resabe ny mikasika ny filoham-panjakana izay nandeha antsokosoko tany ivelany modia nitondra fanazavana hafa mihitsy ity Andriamatoa anankiray ity. Betsaka hoy izy nitsikera mahazo ny filoham-pirenena fa ny fomba fijeriko kosa dia hafa mihitsy hoy ity namana ity. Aleo hoy izy lazaina diany zao dia mbola tsy lasa lavitra ity raha ity hoy ny nambarany Andriamatoa Flery Rakotomalala. Nambarany fa rehefa lasa tany Dubai Andriamatoa filoham-panjakana dia lasa ny sainy ay any la Frantsa koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ary ny tena nampandinika ihany koa hoy izy dia ny filoham-panjakana niteraka resabe fa ny Prime Ministre dia tsy mba nisy communication, tsy mba nisy ihany koa ny fanazavana tamin'ny aina vakijery sy ny aina manjery. Mbola mitoy le resaka Dubai, filoham-pirenena sy ny karazana fa amin'ny angla hafa indray no resahantsika satria misy ihany ny tsy maintsy tenenina ary dia mbola tsy miparitaka be dia alao tonga dia lazaina sy resahana ny zavatra mitranga. Rehefa nisy ny resaka Dubai iny dia somary lasa ihany ny saiko hoe ary le Premier Ministre koa neto nandeha mivoaka amin'ny Madagasikara en catimini koa ny tonga taty a Frantsa taty le Premier Ministre tsy anjarako no miteny hoe iza no niona tamin'ny taty na inona ny tena objet na objectif an'le visitiny taty na ny rencontre taty fa ohatrany to tsy mivoaka teny amin'ny aino amanjery, tsy mivoaka tamin'ny Facebook, ao moa misy fifandraisana manokana amin'itony mpanao gazety vahiny tony mampagaga fa no mangia Premier Ministre tsy navoaka hoe tarizy na karizy ary inona ny vokatra ny zavatra netiny avany. Mampametram-panontaniana ny amin'izany ary malasalasa saina ihany hoe ahoana ny fandehany. Ho an'ny daholo be dia tsisy valiny zany. Hoe ahoana tokoa moa zany dia lasa saina eo dia manao masturbation intellectuelle eo dia mipetaka lasany amin'ny haine izy na tsy fitiavana. Fa isika eto amin'ity fandaharana ity dia manana valy, manana zavatra ho lazaina momba an'izany. Ny zavatra tokony fadina sy mila fadina rehefa fotoana ny tetezamita toy izao hoy Andriamatoa Flery Rakotomalala dia ny fizarazarana sy ny tsy fitovian-kevitra ary izany dia anisan'ny nafetsy any Andriamatoa filoha teo aloha Andry Rajoelina olona voafehiny daholo ny olona napetrany nandrafitra ny gouvernemanta. Fa ny zavatra tsapa sy tantaratra ankehitriny kosa hoy izy dia betsaka amin'ny ireo olona mandrafitra ny gouvernemanta dia manana fikasana hilatsaka ho filoham-pirenena, hilatsaka ho fidina amin'ny fifidianana manaraka. Misy an'izany hoy izy na eny amin'ny anterimeram-pirenena na eny amin'ny sena sy ny sisa. Indrindra moa hoy izy ny tena manahirana dia misy mikasa hilatsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Izany zavatra izany dia tokony fadina ka tena fadina hoy ny fanazavana izay noentiny ity namana ity. Rehefa anatina période na transition zany
dia ny zavatra tena fadina indrindra mba hisinony arininy nampafetra ny Andriamatoa Andry Rajoelina second couteau d'or no nataony tao anaty gouvernement. Izy zany tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao gouvernement tamin'ilay be na enjana be na ohatran'izany, fa olona azo maîtrisena daholo no nataony tao anatin'le gouvernement en transition. Ina ny tiako tenenina amin'izay. Maro amin'ireo olona ao anatin'ny transition ireo, na ny amin'ny assemblée zany, na ny amin'ny sénat zany, indrindrindrindra fa ao anatin'ny gouvernement io no maniry sy mirary ho candidat ho filoham-pirenena rehefa ho avy ny fifidianana. Eo indrindra mahasarotiny amin'ny société civile hoe ary za d'accord amin'izay apetrao aloha ny satan'ny na ny mampirodo zany ny programme non ny sata zany ny sata mifeny ty transition ty fa tsy hoe réforme na refondation fotsiny le izy fa tokony misy hoe miangety ty de maketo de makato ty de makery de eto ny farany. Tokony zay aloha no avoaka de ahafahana mantahatra ny hoe izy aby zany no tokony ao anatiny na izy zany tsy tokony ao anatiny, satria ny zavatra hita de zao ataondralahy fitadiavana moyen de financement le gouvernement na le fahefana eo-pelantanana, ary surtout anaovandralahy promotion ny tenany aty ivelany amin'ny alalan'ny fionana amin'reto partenaire technique na financier. Raha tsy anonona ohatra ny frantsay, ny rosiana, reo fotsiny dia lasa fitaovana satria ny déplacement amin'ireny déplacement botsy. Raha tianao fantatra dia ny mpanao politika malagasy tsy de tena hoe mpanefoefo ahoana, fa mbola miaina amin'izany hoe carburant atakalo. Tike zany io na carte zany io, atakalo vola de angalan'ny station 15%. Ka maika aveka frais d'avion première classe botsy. Aiza no hitan'izany? Maika ave fa misy budget ao azo ahodina. Maika ave fa misy signature azo atakalo vola. Eny amin'ny gouvernement isan'isany eny misy daholo zany, ary tsy vao androany zany na hoe vao omaly sy efa fanao hatramin'izay, ary hita fa mbola mitohy hatramin'izao. Nohon ireo zava-niseho rahatrizay hoe izy natonga anilazany hoe ity gouvernemanta ity dia ohatrany gouvernemanta mifaniboka ankarona sahala amin'ny valala, ary rehefa dinihina hoe izy hatrany dia mbola ohatrany fomba fanaony foza ihany ny zavatra ataony ireto mpitondra ankehitriny ireto, ary mbola raisonnement foza ihany koa. Raha fintinina moa ny zavatra izay ambarany diany hoe samy manao izay fomba hazahoan'ny fandresena ireo mikasa hanao kandida amin'ny fifidianana manaraka, ary misy raha teo moa ny mifanipy hoditra akondro. Io zany mahatonga an'le fanontaniana hoe ity gouvernement ity zany dia gouvernement tahaka ny valalana karina ihany hoa rehefa niteneniko moaly, tahaka ny gouvernement tafoza ihany. Ary eto ny tena natratrana anazy hoe raisonnement nafoza ihany ty revi ty, satria samy mandeha amin'izay tiany andehanana ary samy manao n'izay ataony.
mba niandry aho de ndia premier ministre anao déclaration na anao communication na anao interview ny antindihany taty à Paris tsisy mipiky fa ahoana fa nen'le ankiray tonga de mipetahana teny ampanodinana comme si c'était hoe andao sabotena nen'io le filoham-pirenena zany tonga de hita mazava be le izy a yatsy amin'ny ilany afenina de ato amin'ny ilany sabotena izy any tompona ndraiky za amin'ny sabotage am'izany samy mandinika samy manontany za manokana aloha de malala hoe izy fa tsy misy mety mino aho fa zay foana mako le izy rehefa mitsanga le zavatra zay hoe tena io lehilahy zay nitazokony be araky ny teneniko tamin'le za ndraikiray zay ihany keo elaisany zao vao manao politika fa zay efa au moins 40 ans nanao fanadiadina politika de zay ve no ampianariny laisan'ny politika nareo zaza vao omaly tsy miteny amo fa hoy aho hoe mba ino ihany le zavatra teneniko petraka am'izay ny tsy fifampitokisana de zay le zavatra mitra tsisy miaro ilay filoham-pirenena ary tsisy manontany hoe inona ny atondrianao tany andriamatoa premier ministre fa sady mifankatahotra noho ny tsy mifampatoky no hoe alao inona ny tady kirarony eo samy teo filoham-pirenena candidat tireo ane le gouvernement te ditanao hoe firy eo anatin'izany membre ny gouvernement ta teo filoham-pirenena ary miezaka manao beza amin'ny Facebook miezaka manao vedety amin'ny zavatra atao rehetra misy kosa aloha tsy afenina miasa tena miasa ary manao zay tokony ataony mihitsy eny mo fanazavana sy ny famakifakana izay nambarany Andriamatoa Filerira Kotomalala ny mikasika ny zava-misy ankehitriny fa nitohiny ilay raha perquisition teny amin'ny trano fonenan'ny lalena Vatosoa kosa dia niakatra fampanoavana omaly ary ho tsaraina anio talata 12 Desambra rehefa vita ny enquête tao amin'ny parquet tokony ho tamin'ny 9:00 dia nalefa sous contrôle judiciaire avokoa ireo rehetra voampanga ka nalefa nody ary miverina eny amin'ny fitsarana anosy ny androany maraina tamin'ny valora hiatrika ny audience ao amin'ny salle numéro 2 nitory ireo miaramila ny lazahanao perquisition ny tompony trano rehefa tsy nisy ny taratasy avy amin'ny fampanoavana ary natsikahitra fa tsy manaraka procédure ilay fisavana ny trano ho taterina eto amintsika eto ihany moa nitohiny raha rahampitsarana ny mikasika an'ity lalaina Vatosoa ity zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsakay ato